Aterina ndray ny araba toko lasitoko vavy amin'ity takariva ity ary dia asaina mpanajana ianao anaraka hatramin'ny farany ny fampalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra Mat TV mananontany ny fiakaran-drano ho an'Antananarivo renivohitra sy ny faritra manodidina hoentina amintsika ny akon'ireo fiakaran-drano ireo. Ankoatra izay ny fanambarana izay noentin'ny solombavambahoaka sasatsasany manoloana ny fikasana amoaka vola eto amin'ny firenena famoahana vola tsy manaraka ny tokony ho izy. Ny fiaonan'ny praiminisitra teo amin'ny sampandaran'ny fananaketra ihany koa nazahoana akony ka dia hoentina amintsika olona arivo mahery no tsy maintsy nafindramonina vokatry ny fahavakisan'ny fefiloha eny Atsimondrano endry. Miara-miasa amin'ny fanatanterahana izany ny mpamonjy vona ny BNGRC ary ny sampandara samihafa voakasika za. Niakatra izay tiziny rano vaky ny fefiloha raha ny Etosoavina no resahany. Fefiloha izay manamorona ny renirano Sisaony. Komina maro no trapahavoazana amin'izao ety amin'ny distrikana Atsimondrano raha tsy laza afa-tsy ny komina Soavina, Ampanefy, Soalandy, Ampahitrosy ary Antanety be. Ny eto amin'ny komina Soavina manokana dia nahatratra 570 ireo voaterina findratoerana, 420 ny trano mianjera ary 5 no naratra. Tamin'ny telo sasa maraina moa zany ohatrany hoe nahatsikaritra fisiany rano tao anatin'ny tokantrano legioma. Tao anatin'izay zany tamin'ny efatra nanomboka amin'ny évacuation na ny fampitana ny olona zany zay tety toerana taon'ny toerana anankitelo no ny tombana an'ilay olona ireo dia ny atombo fasika ny atombo afovoany dia ny vailavatsiny somary nanahirana any ny fitombana any eo satria mbola ao anatin'ny maizy dia ny zahana zany nampiasa ny lakana manapaka fasika tety toerana ao anatin'izany manapatonga amin'izao zao dia teo amin'ny 320 sy 340 zany ny olona évacuenay nanomboka tamin'ny tsara ho marina aloha fa ny évacuation dia marina manoka fa na ny rahana miasa tamin'ny pompier ny Antananarivo renivohitra sy ny CFC na ny protection ny CPC sy protection civile izay mbola marina koa fa ny BNGRC nanefa vedety izany dia anankitelo zany vedety miasa tety toerana nanampy an'ireo lakana anankienina tety toerana amin'izao fotoana izao zany lokomolobo lafindra dia ny amin'ny toerana izay tiaraka ny tanao efa fanoloana zao efa voavelatra daholo ny tanty ambaisana ny olona ireo androany ary tena manokana fa mandritra nyty fahavalako ity zany dia iverinay fa tsy azo iverenana intsony ny toerana misy dia miandry ny fotoana amin'ny maintany zany amin'ny fanamboarana fototrafitasa irana fanjakana foibe. Anisan'ny ireny mpianakaviana niarambona inampoiny. Mazara ety zany dia tena mijaly be rehetra bony ety satria ny rano vaky foana mba hiangaviana ny fitondram-panjakana mba hijery izao zava-misy izao tena mijaly be ilay vahoaka tena mijaly zao zay tsisy be da be mbola olona any nefa tsisy olona afaka na kanaraina rona fe tsy mahazaka nefa fa olona efatra ihany ny zakany dia mba hiangaviana zany mba hijery anay majinika aty ambany mihitsy le any amin'ny fitondram-panjakana mba ohatry ny ahoana ny fitaletrabona fa tena mijaly be ny fananana tsisy tokotany jerena reo le omby reo zao ankiso ny olona moa dia efa tsisy entona zay zao mandra-parivony andro mandra-parainy andro. Raha ny fantatra moa dia ametraka polisy ny komina Soavina mba hiarovana ny fananan'ireo olona trabona. Efa misy ihany ireo trano lay natao hialofan'izy ireo fa tsy araka nefa izany.